Androany zany tsika dia hijery indray natao hoe volo rakotra. Ina moa natao hoe volo rakotra? Ny volo rakotra dia fampiasana sakon-java-maniry efa maina na mando amandrakofana ny tanimboly misy volo efa maniry. Ny antony hanaovana volo rakotra moa zany dia hanampy ny famandona ny tany sy iarovana ny fitsirian'ny ahi-dratsy sy hanamasana tany ohatry ny ahoana moa zany no tokony rakofana raha ohatra hoe hanao volo rakotra. Ny toerana rehetra volena dia tokony rakotra avokoa ankoatra ny foto-bolo satria ny foto-bolo dia mila masoandro ihany. Inona moa zany no akora ilaina raha ohatra hoe hanao volo rakotra na hoe hanorakotra tanimboly anankiray? Akora azo atao rakotra dia ny bozaka, ny vatan'akondro fa teto ny safidiana manokana ny bozaka. Ohatry ny ahoana indray ary ny fomba fametrahana an'ilay rakotra? Ny fomba fandrakofana dia tokony rakotra eny hatramin'ny lalana ary dia tokony rakotra ny sisina plate-bande rehetra. Ny foto-bolo zany no tsy rakofana. Ny fipetrakiana rakotra dia tokony tsy ho anelingelina ny fihavavana ilay foto-bolo. Ny ateviny rakotra kosa dia tokony ho 5 à 10 cm eo. Ny tombony azo amin'ny fampiasana rakotra indray dia manampy amin'ny fitehirizana amandona, manatsara ny fikarakarana nofon'ny tany dia manampy amin'ny hafanana ihany koa amin'ny vanim-potoana mangatsiaka, manampy amin'ny fiarovana ny fipitipihan'ny fotaka amin'ny vanim-potoana fahavaratra, miaro amin'ny fitsiriana ahi-dratsy. Ny somary manano sarotra amin'ny fanaovana rakotra dia ny koa amin'ny vanim-potoana fahavaratra somary miteraka bibikely hafa ao anaty volo. Manentana antsika tantsaha handrakotra ny tantsika, indrindra ho antsika manana fahasarotana amin'ny resaka rano dia andramo fa ho hitantsika ny voka-tsoa azo avy aminy. Raha fitina moa zany dia ny fampiasana volo rakotra dia ahitana tombony bebe kokoa satria amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia efa miovaova arak'izay ny toetr'andro.